dia amin'ny kafaliana lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no hiarabako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resantsika anio zany dia olana eo amin'ny fiarahamonina tsy inona zany fa ny olana izay mipetraka matetika eo amin'ny rafozam-bavy sy ny vinatovavy. Inona moa no antony iresantsika zavatra ohatran'izany zany amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé satria ireo karazana olana izay ataontsika ka hoe mateti-pitranga dia ahitamba-olana raha ohatra ka hita tsara zany hoe inona ny antony. Ka eo indrindra zany no entiko anampiana anareo izay miaina ao anatin'ny olana toy izay zany satria misy foana zany ny vahaolana azo entina zany amin'ny toejavatra toy ireny. Matetika moa zany ny fifandraisana eo amin'ny rafozam-bavy sy ny vinatovavy dia matetika somary henjakenjana ihany satria matetika misy ny fifandonana zany. Ka ny zava-doza zany ao anatin'ny izay zavatra rehetrarehetra izay dia mety tonga hatrany amin'ny fisaraha-panambadiana mihitsy zany ny olana mipetraka eo amin'ny rafozam-bavy sy ny vinatovavy, ary na tsy atao raha hoe misaraka dia mety koa manakorotana ihany koa zany ny fifandraisana eo amin'ny mpianakavy. Ka inona zany no vahaolana mety ho azontsika hoentina zany amin'ny toejavatra toy ireny. Voalohany indrindra moa zany ny dirantsika amin'ny fanadihadiana dia ny hoe inona zany inona daholo zany ireo mety ho antony zany mahatonga ny olana misy eo amin'ny vinatovavy sy ny rafozam-bavy. Maro dia maro zany ny olana ny antony mety mahatonga ny olana. Ka matetika moa zany ny iarahantsika mahafantatra moa zany aloha fa ny renim-pianakaviana no mahafantatra ny zanany lahy bebe kokoa zany satria izy no miteraka an'iny, izy no nahalehibe an'iny ary rariny dia rariny tokoa raha fantany tsara ny zanany lahy. Raha ohatra zany ka oharina amin'ny vinatovavy mbola hiditra zany dia azo lazaina kosa aloha amin'izay lafiny izay fa misy ny ataontsika zany hoe ny elanelana zany amin'ny fahafantarana ny lehilahy anankiray. Ka io zany manjary miteraka karazana ataontsika fifaninanana zany eo amin'ny rafozam-bavy sy ny vinatovavy mbola hiditra satria samy te hahazo ny fony kanefa noho ny zava-misy ara-natoraly dia ny reny tsy afaka hanambady ny zanany lahy, kanefa izy no ataontsika angamba hoe manana n'ilay tena atao hoe fitiavana ambony indrindra zany ny zanany lahy sy ny hoe fikatsahana ny ahatsaran'io zanany lahy io. Etsy ankilany nefany ny vinatovavy mbola hiditra zany izy no andeha hanambady ny zanakalahy. Ka eo zany no samy te hahazo ny toerany dia eo no mety mitranga zany ny olana raha ohatra ka tsy hay zany ny amandanjalanja sy mafey ny fihetsepo rehetrarehetra. Matetika moa zany dia ilay renim-pianakaviana zany ny renitra zazalahy zany dia manontany foana zany manontany foana zany any an'eritreriny ihany hoe ty olona ty ve moa ve ty vehivavy ivadin'ny zanako ty ve ahasambatra azy. Zay aloha zany dia normal mihitsy izay ohatrany hoe aiay mipetraka izay zany ary hoe ty zazavavy ty ve tena ty azy, zany daholo zany zavatra aiay mipetraka daholo zany eo amin'ny renim-pianakaviana.
mananeritreritra koa zany izy ao anatin'ny sainy ao ohatrany hoe nangalatra ny fitiavany zanany lahy zany ilay vadiny zany. Raha psikolojika zany dia misy ny fifandraisana manokana zany eo amin'ny reny sy ny zanakalahy. Ka io fifandraisana io zany dia ara-natioraly, tsy misy zavatra mihitsy hoe namboamboarina zany io zavatra io fa efa voajanahary zany. Dia misy ny atao hoe complexe d'Oedipe. Ny complexe d'Oedipe zany dia misy eo amin'ny reny sy ny zanakalahy. Zany hoe ny zanakalahy zany raha ohatra izy mbola ambanin'ny 12 taona, zany hoe ambanin'ny ataontsika hoe fotoanan'ny adolescence na ny fialana sakana zany dia naturel zany voajanahary ao aminy zany ny ohatrany hoe faniriny andreniny. Zany hoe raha araky ny hoe terme scientifique zany dia ohatrany hoe misy zany ao aminy ny fakatoavana andreniny, fanirina andreniny zany. Normal daholo io zavatra io zany. Dia izay matetika no mahatonga ny fifandonana zany misy eo amin'ny raim-pianakaviana sy ny zanany lahy zany amin'io fotoana io, satria samy te azo ny foniny reniny zany dia miady plasy. Rehefa kosa nefa zany manomboka eo amin'ny adolescence na ny fialana sakana zany a partir amin'ny 12 taona eo zany lehilahy dia mahatsapa amizay izy fa tsy azo ny vadiana zany ny reniny. Naturel daholo zany, voajanahary daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ka eo zany no manomboka ny ataontsika hoe déception voalohany zany amin'ny zazalahy. Ka izay fahafantarany fa tsy afaka anambadiny reniny izy. Dia eo zany no manomboka izy mijery zany ankizy vavy hafa zany any ivelany zany. Ka izay zavatra zay nefany izay fifandraisana eo amin'ny zanakalahy sy ny reny zay nefa tsy afaka hoe ho voafafa eo no eo zany zavatra rehetrarehetra zany fa mbola misy foana zany ny ataontsika zany hoe ohatrany hoe fakatoavany zazalahy ny reniny zany aty aoriana na dia fantany zany fa tsy afaka zany isy ny fanambadiana eo amin'ny roatota zany, nefa mbola mijanona foana zany izay ataontsika hoe fitiavany ny reniny zay. Ka zay ilay fifandraisana ara-boajanahary zany misy eo amin'ny reny sy ny zanakalahy. Ka ny zava-misy zany rehefa tonga amizay zany ny fotoana hoe ny fidy amizay zany ilay zanakalahy hoe iza zany no andeha hiaraka aminy amakivaky ny fiainany manontolo zany dia eo amizay zany matetika no mipetraka ny olana, satria etsy ankilany koa zany ilay renim-pianakaviana koa zany mahatsapa fa andeha ny zanany lahy ary mipetraka ny ahiahy hoe sao dia ho lasany ty vadiny ty tanteraka zany ny fony zanany lahy ka hitody damosina azy. Dia eo zany no mitranga matetika ny aty toerana. Etsy ankilany koa zany ilay vinatovavy hiditra koa zany dia matahotra ihany koa izy zany amin'ny lafiny anankiray fa sao dia tsy ho izy no tena tompo madidy ao amin'ny tokantranony sy amin'ny fananana ny fonony vadiny zany. Ka eo koa zany no matahotra koa zany ny toerany koa ny vinatovavy voahiditra. Matetika zany ireo zavatra reo zany dia vao maika tena mitombo zany io fifanolonana io zany raha ohatra ka ilay lehilahy koa zany tsy mahay mandanjalanja ny fitiavany ny vadiny sy ny reniny, satria
indraindray koa zany a lay fitongilanana be loatra koa zany a na mitongilana be loatra ato amin'ny vady a na mitongilana be loatra ato amin'ireny a dia manimba zavatra be dia be koa. Ka eo ihany koa zany a antony anankiray ihany koa zany a mety mahatonga koa ny olana eo amin'ny fifandraisan'ny vinatovavy sy ny ravozam-bavy koa zany a dia ny resaka fomba tsy mitovy. Ohatra koa zany a ny ataontsika hoe klasy sosiala, ny ambaratonga misy eo amin'ny fiarahamonina, ohatra hoe manan-katao, ohatra fianakaviana manan-katao nefa nisy zany a ny vinatovavy izay niditra avy any amin'ny fianakaviana tsy dia manana loatra. Eo ihany koa zany a ny hoe vehivavy hafa mihitsy zany a no ohatrany hoe nofinofiny ilay renim-pianakaviana tokony ho vadiny zanany, kanefa zany a olona tena tsy ao anatin'ny eritreretiny mihitsy zany a no safidininy lay zanany lahy. Zany rehetrarehetra zany a dia miteraka olana daholo zany a eo amin'ny fifandraisana misy a eo amin'ny ravozam-bavy a sy ny vinatovavy. Misy koa zany a ilay karazana ravozam-bavy a izay ataontsika hoe ka hoe miditra be loatra zany a amin'ny fiainan'ny mpivady ary tena mandray plasy goavana be loatra koa zany a na amin'ny fanapahan-kevitra zany a na amin'ny torohevitra maro samihafa izay apetrany ao amin'ny lay mpivady zany a, zay koa mety miteraka olana koa. Misy koa nefa zany a ny vinatovavy koa izay tsy te halala mihitsy a ny ataontsika hoe ka hoe sentiment na ny fifankatiavana misy eo amin'ny vadiny a sy ny reniny rafozany zany. Misy koa zany a tsy dia fantatra mihitsy an'izay zavatra zay a dia mety miteraka olana ihany koa zay toe-javatra zay. Inona zany a no vahaolana izay azo eritreretina zany a mba hampiena ny ataontsika hoe ny tension ka zany na ny fifaninanana zany a eo amin'ny ravozam-bavy a sy ny vinatovavy. Ny zavatra tokony ho fantatra aloha dia ny hoe ny vehivavy rehetra dia manana ara-natioraly zany io a efa voajanahary ao amin'ny vehivavy zany a ny ataontsika hoe fialonana, ny jalousie zany. Kanefa ny vehivavy izay misaina, izay mandinika, io vehivavy misaina io a tsy resaka diplôma io na resaka hoe fari-pahaizana ny atao vehivavy misaina sy mandinika, fa misy vehivavy tsy dia nahita fianarana loatra kanefa misaina, zany hoe mandinika zavatra, afaka mandinika zavatra betsaka zany. Io zany a no afaka mahafehy ny atao hoe fialonana, satria io zany a no tena ataontsika hoe ravory fototry ny afo zany a amin'ny fifandraisana zany a eo amin'ny ravozam-bavy a sy ny vinatovavy. Ny zavatra tsara ho fantatra koa zany a dia ny hoe tokony zany a hipetraka amin'ny plasiny tsirairay zany. Ny ravozam-bavy a tokony hipetraka eo amin'ny plasin'ilay vinatovavy ary ny vinatovavy tokony hipetraka zany a eo amin'ny plasin'ilay ravozam-bavy, satria ny antony dia ny tsy fahaizana an'izay maka an'izay toerana zay zany a no matetika mahatonga ny olana, satria na tianao na tsy tianao, natao ara hoe tsy afaka nambadiny zanany lahy ny reniny, dia tsy ianao akory no hamafa ny fifamatorana nisy teo aminy hatramin'izay amataonany maro hatrany kibo, tsy ianao no hampanjavina an'izay fifandraisana izay zany
nisy teo amin'izay ao anatin'ny ray minitra satria ianao zany no fidin'ny zanany lahy. Zay zany tokony ataontsika zany ao anatin'ny saina zany itsika izay vinatovavy zany hoe tsy ianao no amafany zany fitiavana izany ao anatin'ny ray minitra na dia ianao ara no fidiny, ianao no tiany indrindra zany tamin'ny vehivavy rehetra izay fanerasera taminy. Ny zavatra tokony ho fantatry ny reny mpianakaviana koa zany, ny renin'ilay lehilahy koa zany dia ny hoe na ho ela na ho mainkana dia tsy maintsy ho tonga izay fisarahana izay, ka tsy maintsy tokony koa zany efa mba miomana zany amin'izay toe-javatra izay zany ny ianao renim-pianakaviana tokony lehilahy zany efa tokony miomana ianao amin'izay toe-javatra izay, ka tsy misy akory ny ataontsika hoe fitiavana, ataontsika hoe automatika, fa tsy maintsy foana io zany kiloina na eo amin'ny reny sy ny zanaka zany na eo amin'ny mpivady dia tsy maintsy kiloina io. Tsy misy zany zavatra hoe automatika dia hoe ninona zavatra ataoko an'io zanako lahy io dia tsy maintsy tia io satria zany reny niteraka azy. Tsy maintsy foana ianao zany mikajy an'izay atao hoe fahaizana mifandray amin'ny zanakao lahy zay. Ary indrindrandrindra koa zany ny zava-dehibe dia ny hoe ny fahaizanao ny misadapta zany amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Tsy mitovy akory zanakao lahy kely nampinononao tamin'izany andro zany sy ny hoe ny fafanao ny pipiny tamin'izany andro zany sy ny zanakao lahy efa nofosana, efa manana ny tokantranony sy ny sainy efa matotra. Tsy mitovy zay zavatra zay, ka arakarak'izay zany no tokony hitondranao koa zany ny fiainany. Zany hoe manaja ianao zany ny safidy zay niraisiny, ary manaja ihany koa ny vehivavy zay nifidiny. Kanefa eo nefa izany no mila jerevana akaiky ihany koa. Manana zo ianao reny zany milaza kosa zany izay fomba fahitanao an'ilay vinatovavy amin'ny zanakao lahy. Zany hoe raha ohatra kosa ka olona izay hitanao zao fa mampiahiahy ianao ihany, zany